aza miandro voatono vao hitotodo ifony fa dia mbola tanora voay Jesosy fa mandondona. Fa miarabanao indray tonga soa tao anatin'ny fandarana ny Tanorana joana zanak'oto miaraka aminao aza miandro voatono. Araka le introduction efa hitanao teo dia betsaka tsy hinany olona rehefa manantona an Jesosy tsy manantona an Jesosy izy raha tsy efa voatono. Rehefa misy olona mitsory vavolombelona eny zao dia ohatrany hoe nandeha nivoaka boaty dia avy eo accidenté dia avy eo zay vao nidododo tany amin'ny Jesosy. Eo ihany koa ohatra hoe nisy aretina mafy nahazo anazy dia na ohatra hoe tratra mosavy na ohatrany hoe mety nakany amina dadarabenao ohatrany mihitsiny izy dia avy eo lasa namosavy dia avy eo zay vao nidododo taty amin'ny Jesosy. Eo ihany koa ny karazany ohatrany hoe nandeha teny nianatra vita fianarana dia tsisy asa dia tena tapidala-kale dia avy eo zay vao manantona an Jesosy. Be dia be ny karazana exemple koa ohatrany hoe efa any andafy dia vita tany ihany ny fianarana fa avy eo tsy mifanaraka amin'izay ny asa lasa livreur lasa serveuse ohatrany lasa mivarotena avy eo dia tena kivy tanteraka efa voadona tanteraka amin'ny fiainana dia zay vao niona tamin'i Jesosy. Be dia be ny karazana ka ohatran'izany izay tsy hoe akory hoe tsy afaka manantona an Jesosy rehefa voadona ianao fa aza miandro voadona vao anantona an Jesosy. Zay le tianay hozaraina aminao androany. Izy tsy inona ny tenin'Andriamanitra hoe ety amin'izao tontolo izao ny ahitanareo fahoriana nefa matoky fa zao efa naresy an'izao tontolo izao. Raha mbola ety an-tany zany ianao na mipetraka eto Madagasikara ianao na mipetraka eny ivelany ianao ao anatin'izao tontolo izao ianao misy fahoriana tsy maintsy miandry ianao zany rehefa tsy mbola miaraka amin'ny Jesosy ianao tsy tamin'ireo ny tany saiko ireo fotsiny ny zavatra iainanao fa misy fahoriana mahazo anao satria izay mihitsy ny tanjony devoly hamotika fiainana nimba fiainana anao zay hamono anao hafaty anao. Izay ny tenin'Andriamanitra tsy inona ka hozy izy hoe zao tsy hoavy zao tsy hoavy izy Jesosy raha hanome azy fiainana sy fiainana be dia be fa ny mpangalatra tsy hoavy raha tsy angalatra sy hamono ara indringana. Matoa zany ianao ety amin'izao tontolo izao rehefa tsy mbola manana an Jesosy ianao dia tsy maintsy ny devoly no miaraka aminao eo dia micontrôler anao eo dia lasa ohatra marionnette kely eo ianao dia tena miaina fahoriana ianao satria loza miandry ianao loza miandry ianao eo amin'ny fiainanao rehefa tsy mbola miaraka amin'ny Jesosy ianao. Na miteny azy ianao hoe zange na dia tsy mivavaka ary fa tsy mbola misy an'izany eo amin'ny fiainako hoe ty hafatry ty matoty hitanao matoty renao tsy kisendrasendra zany fa misy loza efa miandry anao ao tsy efa homan'ny devoly fetsingeny devoly ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny devoly fahavalonareo dia fetsy ozy izy dia nidikan'izany mila makaty amin'le camp ianao zay tsy hahatongavan'le loza eo aminao dia tsy aiza zany fa miaraka amin'ny Jesosy. Zao manana hevitra iverako anareo izy ny tenin'Andriamanitra dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Tsika manko rehefa tanora dia manao hoe mbola tsy zao zany fa ho an'ny lehibe zany aleo mbola iaina aloha aleo mbola rehefa hita eo ihany ny any aoriana any sady fa afaka izany foana ve ny atao. Non, zao ary ny fotoana tena hisafidianana an'ilay tena ho toy amin'ny fiainantsika amin'izao fahatanorana izao satria nankaseza miteny hoe tanora ratsy fiaro izy antitra vao ratsy loaka dia ahoana ary zany ianao arakaraka ny décision anao zao ihany no avinao hoe na loza na fiadanana fa androany ianao mideside fa ny andeha amin'ilay fiadanana dia tsy aiza fa miaraka amin'ny Jesosy ihany. Izy nge voninandry anao hoe tsy maninona zany izy tsy mampatahotra zany mivavaka izany fa dia mbola tsy voadona ianao dia mbola tsisy an'ilay loza miatro amin'ny fiainanao dia aza miandry an'izany fa manantona an Jesosy dia mbola tsy voadona ianao fa za miteny ianao fa misy loza ao aorianao tsy eo akory hoe manozona anao fa zay le fiainana efa miandry ao. Rehefa mbola tsy miaraka amin'ny Jesosy ianao dia tsy maintsy ho voadona foana fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao dia surprise tsara ny fiainanao tsy misy surprise ratsy zany io manin'Andriamanitra ho anao. Mety hoe sarotsarotra kely nge le lalana miaraka amin'ny Jesosy amin'ny voalohany fa amin'ny voalohany ihany iny fa rehefa ao aorianao dia metsara foana dia aza matahotra fa ny aty amin'ny Jesosy tsy manala baraka ny aty amin'ny Jesosy tsy manimba anao fa ny aty amin'ny Jesosy le hevitra hitondra fiadanana no homano anao. Dia mino fa andraisanao décision tsara izay aza miandro voadona vao hidododo ifony fa dia mbola tanora raitsy Jesosy fa mandondona. Dia mankasitraka anao nanaraka ny fandaharana hatrany farany joanao zanak'oto niaraka taminao manasanao hatrany anaraka ny MCTV manasanao ihany koa izy raha ny partage ny vidéo mba ahafahan'ny olo-kafa ihany koa andray an' Jesosy.